Andriamanitra sy mitondra ny olona amin'ny alalan'ny nofy. Enoy tsara ao. Azo tsara. Avy eo amin'ny bokin'ny Genesis makao amin'ny bokin'ny Malakay, ny olona dia nitarihan'ny nofy. Eny, afaka hitanao hoe Josefa nahita nofy. Tao amin'ny testamenta taloha zany fa ny testamenta vaovao dia nanomboka tao amin'ny nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ndraso aloha aferika satria mety manana olana amin'izany ianao. Ny testamenta vaovao dia tsy ao amin'ny bokin'ny Matthieu, tsy manomboka avy ao amin'ny bokin'ny Matthieu, fa ao amin'ny bokin'ny Matthieu no ahafahantsika miditra amina teboka hoe Jesosy maty. Ny Baiboly miteny hoe ny testamenta dia tsy testamenta raha tsy maty aloha ilay olana metraka nanoratra ilay izy. Afaka hitantsika izay ao amin'ny bokin'ny Hébreux toko fasivy andiny faha 12 fa raha misy didim-pananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilainanao azy. Ka raha mbola velona i Jesosy dia mbola amin'ny testamenta taloha misy atsika zany. Izay no mahatonga ny hoe rehefa mamaky ny Baiboly ianao dia testamenta vaovao ahitanao menamena ilay izy iny moa Jesosy miresaka iny zany. Rehefa vakianao akaiky zany dia ho hitanao tenenin'ny Baiboly hoe fomban'i Jesosy nakany amin'ny sinagoga. Mitsika zany fa tsy nakany am-piangonana izy. Fa izy Jews tamin'izany, pratiquen'ny Jews, finoana Jews zany tamin'izany. Ka raha hitanao ny testamenta vaovao tao aorian'ny nahafatesan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia hitanao fa tsisy olona nitarihana tamin'ny nofy intsony na dia iray ary. Maninona ianao no mbola tarihan'ny nofy hatramin'izao? Maninona ianao no miavaka? Rehefa miteny an'izany dia mahita olona miteny ahoana Petera rehefa nahita nofy izy dia nahita biby. Diso zany mangina ianao rehefa miteny ny Baiboly satria fahitana no hitany fa tsy nofy. Mety hiteny ianao ahoana indray mahakasika an'ity tsy nofy ilay izy fa fahitana. Ka maninona ahy mbola mampianatra ny olona hoe ahoana no mahafantatra ny nofy satria tsotra be satria iny ny fomba ambany indrindra ahafahan'Andriamanitra mifandray amintsika olombelona amin'izao fotoana izao zany. Misy zavatra anankiray afaka ataonao na dia tsy mpanay loatra ary ianao afaka manofy. Raha miteny izao hoe mbola mijanona eto adondroadiny telo tsika dia misy olona tonga dia hanofy eto. Misy ary efa manofy amin'izao tsika miteny izao. So a dream is the weakest level of God ka talking. nofy dia enao teny hoe fomba ambany indrindra resan'Andriamanitra. Andriamanitra zany efa nampiasa ny fitaovana rehetra tao amin'ny testamenta vaovao dia tsy mbola enao ilay satria tsentsina enao amin'ny tontolon'ny fanahy dia izay mahatonga an'Andriamanitra miditra amin'ny alalan'ny nofy. But guess what? It's better for him to use the thunderhead level. Kanefa soiana fa mba hoe mahita ny nofy ianao mba ahafanao mahainao anazy toy izay hoe tsy resan'Andriamanitra mihitsy tsy afaka mandray an'Andriamanitra mihitsy. Ao amin'ny testamenta vaovao dia taritin'ny fanahin'Andriamanitra isika fa tsy nofy intsony. Ina moa mahatonga ana mizara an'izany ao amin'ny tontolon'ny fanahy isika dia mandeha ao amin'ny fanahy izany hoe mifindra amin'ny toerana anankiray makany amin'ny toerana anankiray. Meo ainy seza iny. Indraindray isika mahatsapa zavatra mavesatra ao amin'ny fanahy. Indraindray ianao ohatrany hoe mipetraka ianao mivavaka dia tampoka eo ianao afaka roa minitra ohatrany hoe tsy mety tsy tokony hipetraka fa tokony hitsangana rehefa anao an'ity vavaka ity. Ny olona tsy mahafantatra hoe fa manino satria misy zavatra iainanao amin'ny tontolon'ny fanahy ao. Misy karazana ady izay mila toherinao dia izay mahatonga anao hoe mila tondra zavatra mavesatra ianao. Indraindray misy olona mivavaka eo tampoka eo tonga dia batainy ny seza iny dia mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra izy. Fa manino? Ianao mety mieritritra hoe manany ihany izy. Ohatrany tsapako maivana loatra nefa ny olona anatrehako mavesatra dia aleo mba hibata zavatra mavesatra entiko manohitra n'iny olana iny. Fantatro ny zavatra ataoko. Tsapako maivana loatra amin'ny fanahy aleo mitady zavatra mba entiko mavesatra mba ahafahako misaoty balance tsara. Araka izany tsy haiko na enao zany zavatra teneniko izany.
Don't laugh at people. Ka noho izany aza meme amin'ny olona zay ohatrany manao fihetsika hafa rehefa mivavaka tsy hainao zavatra iainany eo amin'ny tontolon'ny fanahy where everything that they have is buoyant. Mety efa mirehetra loatra ny zavatra tsapany ka ohatrany efa te hanidina mihitsy ary izy. Ever heard of Joseph Cotadin? Efa hainao ve zany mpanolona zany Joseph A Cotadin? Roman Catholic saint. Masina tao amin'ny fiangonana romana katolika izy tsy nahay mihitsy zany izy tao am-pianarana dia tena ozy izy ny mpampianatra tena vendrana loatra ty zazy ty. He could not even attend. The teacher would say 1 + 1 2. The man is looking that side. Mpampianatra rehefa miteny hoe ray ampiana ray firy dia tsy hainy namaly an'izany. And they said, you will save God. Dia farany nisy olona niteny hoe ianao hanompo an'Andriamanitra dia lasa natao diakona moa izy tamin'izany. And they said, this one Dia nitenena hoe ty olo ty ampianatra ato mahakasika an'Andriamanitra. veer off his mind will just go. They realize he's not catching anything. Rehefa ao am-pianarana moa dia nahita hoe tsy mahazo ninina mihitsy This izy. your location where you sit. He started experiencing things in there. That a governor came to see him. Nanomboka ny experimente zavatra izy. Experiencing things and he's not attentive, he's not whatever. Dia nisy gouverneur ozy izy tonga tao amin'ilay toetra mijery anazy. Rehefa izy mipetraka ao am-piangonana iny tonga dia manidina izy. Ilay neritreretin'olona hoe vendrana be tsy mahavita ninina ao amin'ny tontolon'ny fanahy izy tena olona goavana. Ianao io dia olona mahomby ianao. Tsy hoe rehefa tsy mahay ianao dia hoe vendrana tsy izay. Toerana tsy mety aminao nametrahana anao fa ianao dia olona manana ny maizy anao ary androany ianao dia miditra amin'ny ambaratonga ao amin'ny tontolon'ny fanahy ao amin'ny université ny hafa. One time they were trying to this cross on top of the chapel. Misy fotoana zareo and they arrived and they were naka putting the cross an'ilay on top lakroa of the teo chapel. ambony chapelle He did not talk to anankiray. anyone. Tsy niresaka tamin'izany izy. Several hours they were there. Niezaka moa zareo nametraka n'iny teo zany tsy nahita. You know him. Dia niteny ny olona hoe velao io fa fantatra hoe iny dia iny izy nanomboka nanidina ambony izy dia napetrany iny lakroa iny teny amin'ny ambon'ilay chapelle zany. These events should be so easy for you to believe. Zany zavatra zany tokony mora aminao mino an'izany. Fa satria about literature. Ny kristianisma dia nataonao hoe tantara fotsiny ara-tsoratra fotsiny. Zay mahatonga ny hoe vitsy betsaka ozy izy ny scientifique tsy mino ny afatry ny kristianisma satria eritreretiny hoe sangisangy ilay izy. Manina moa zareo mieritreritra hoe tsy marina ilay izy satria ianao tsy hitany aminao ilay izy dia heverina fa hoe tantara fotsiny. Ianao rehefa maheno fijorona vavonimbelona dia ozy izy ianao hoe hanomboka indray reto handainga hanomboka indray reto hoe tantara zavatra disy. Raha misy olona hitanao hoe sitra ny VIH dia ozy hoe aizako ngambany mety hoe tsy voan'ny VIH koa io olona io. Somebody start talking, they say, no. I don't think they had gotten deeper into trying to train this child to talk. Mety misy olona hiteny hoe mety hoe tsy niontenenevany tsara ilay zana. Satria ny kristianisma dia nieritreretina ohatrany hoe resaka fotsiny fa tsisy ninina akory. Veer off Harare town and go just as if you're going to Masingo and 53 Ianao rehefa makany Mashingo 53 km miala eto misy rindrina zay 7 metra lava dia 7 metra avo koa. Dia misy afo mihitsy mivoaka ao amin'ny toerana io. This is not some story. Tsy tantara fotsiny zany fa zavatra afaka ny hojerevanao any hoe tena misy ve satria dia ho hitanao zany. Ary mahagaga fa zay olona liana tsy mihino ka hoe ndeha mba hitsikilo hijery reny mihitsy ny tena mahita an'ilay izy rehefa tonga any. Nisy fotoana nipetraka tany niaraka tamin'ny raiko sy apôstôly avy any India sy mpaminany avy any Porto Rico sy ny vadiny nipetraka teo amin'ny toerana io. Olona 17 ny olona tao mihoatra an'izay moa zany. Tao koa ny raiko tamin'izany. Dia rehefa mipetraka teo izay resaka zareo resaka nitodika ny ankavia aho dia nahita anjely. Dia ny olona rehetra nanomboka natsikatra zany hoe mitodika any amin'ny toeran-kafa za dia lasa nandeha teny. Nisy anjely nijoro teo nanomboka nitomany ny raiko ho faty androany angamba ho izy. I saw an angel. Satria nahita anjely izy. Do you understand? Azonao ve zany? As much as that was my background, and I gained a lot from there,
it never got to the point of experiencing things and be able to na come de back and talk fatany about hany them. hoe efa misy ny zavatra ara-panahy zany tamin'izay izy ny expérimenté an'izay neritreritry zareo hoe zava-miafina tsy hitranga amin'izareo mihitsy zany zavatra zany sy ho hitan'izareo no zay nampitomany azy olona anankiray ihany tsy nahita an'iny anjely nentiko ny tantanako ary le olona de niteneniko hoe de eo ile izy niteny hoe tsy hitako zany anjely zany efa efa nentina teo alohan'le anjely izy ny hafa rehetra efa nitomany kikika daholo fa izy reny tsy nahita de nisy taona am'izay izy naka netiko tao tanaty fiara de nasaiko mipetraka tao aoriana tao de rehefa eo moa zako naka parkina teo amin'ny toerana anankiray zay ozy hoe ndao hipetraka eto vetivety sika efa fantatro hoe isy anjely hipotra eo fa miandry an'izay fotsiny azany hitranga de teo moa zay mody mipetraka teo za de ozy afaka mivoaka ve mijanona eo izy aho za miandry anazy hiexpérimenté an'le anjely tampoka teo am'izay de ozy hoe andrekako inonito ino ty ozy izy When he realized he cast, he closed the door and got out. He went like this. Rehefa tonga saina izy de andeha hitsoky izy zany de teo izy niteny hoe nanomboka nahita ihany koa aho izy what really takes place? Inona ny tena nakatoerana When I come here, you think I'm just joking. When I say rehefa tonga eto zany de eritreretinao misangisangy fotsiny rehefa miteny hoe hoan'izay tsy afaka maheno fofona zay tsy afaka mandre tsy afaka maheno tonga avy aty fantatro fa efa nisy zavatra mifenoko tato anatiko ta zavatra afaka tsapaiko tana anato amin'ny fanaro noho izany fantatro hoe inona ny zavatra afaka ataoko rehefa tonga eto tsy hoe tenena fotsiny ty micro anao de mitoritena zay olona tonga eto mitsangana zay olona tsy afaka maheno mitsangana enao ndray tsy hahenao arina fitombavaka raha ataonao an'izany izy mila mameno zavatra enao anatinao you get to a position where you realize, my God, ndray enao tokony tonga amina teboka hoe maninona ny eto where you get a lock in the spirit, eo enao bloqué eo amin'ny fanahy where I am now in the spirit. fantatro aiza enao rehefa le mivavaka iny enao mivavaka amin'ny teny tsy fanahy ohatran'io zany de eo enao ohatrany hoe andraso aloha ndraindray ohatrany tonga de ohatrany hoe misy zavatra tonga de bloqué anao hitondra anao amin'le ambaratonga ambony kokoa ndraindray iny sarotra ndraindray mety hoe tena mila mampiasa ny tena vitesse ambony indrindra enao zany ahafahanao miditra amin'izay ambaratonga ambony kokoa zany ndraindray enao mety mamerina ny fitenenana fiteny tsy fantatra iny tsy mampijanona an'iny then you go rika mety hoe zay le izy averimberinao foana le izy one day you will come here and give a testimony. Ndray andro enao iverina eto ijoro vavolombelona amin'ny zavatra ny zaraiko teo iverina eto ijoro vavolombelona ary enao no andray an'izay